Misy mpianatra maherin'ny telonjato avy ao anivon'ny EPP Ampasanimalo no notolorana bisky sy vatomamy raha toa kosa vary sy menaka no natolotra ho an'ireo mpanabe ao anivon'izany sekoly izany. Ny fikambanana mpianatra mianatra ny Cuba na ny FMMK no nanao izao asa sosialy izao. Fanaona isa-taona dia ny fikambananay izay mpianatra tany Cuba dia manana andraikitra sabity ny firenena. Dia toy izay izay zavatra azonay entina zany. Dia ny EPP Ampasanimalo no meny azy ampito ampito. Dia misy ny biscuit, bonbon sy ny lampion électrique. Dia misy koa ny fanamboarana ny salle anankiray izay réhabilitenay alohan'ny idirana amin'ny fotoam-pianarana vaovao. Fikambanana dia association izy ity tsy mpanao politika fa manasoa ny fiaravelona miaraka aminay sy ny membre ao anatin'ny fikambanana.